Telefôny ampiasaintsika tsirairay io, izy tsirairay manokana io zany fa tsy hoe tambanana dia samy manana, raha ohatra vadikitsika tsotra dia ohatra ny olona tsirairay manana kara-panondro zany. Nanomboka zany tamin'ny 1er janvier 2018 dia tsy azo atao tsony ny mampiditra telefôna tsy ara-dalàna ny mai ny eto amintsika, ary amin'ny 30 juin 2019 dia tsy azo atao intsony ny mampiasa telefôna tsy ara-dalàna tsisy may eto amintsika. Eny azonao ampiasaina indray izy amin'izay fotoana izay no nakana sary sa ohatr'izay zay fonction misy aminy sisa fa nde zao izy tsy ahita tsony. www.tel.mg misy liste nareo vendeur agréé zany misy an'izay azonareo atao ihany koa ny tonga dia rehefa amin'ilay mpivarotra ara-dalàna be nareo tsy ara-dalàna dia tokony manana taratasy ara-dalàna zany aty amin'ny arteka fahamivarotra. Ity produit contrefait ity zany satria izy vis-à-vis amin'ny arteka zany tsy nanara-dalàna dia azo fahatserana atao manenjika an'io avy hatrany.